Madre Chiara! Successora di Madre Mazzarello, benvenuta. Benvenuta. Prego. Bene, allora abbiamo... Fanontaniana farany. Io sono Sofia e... Sofia no anarako. Inona ny torohevitra sy hafatra tiana omena sy apetraka ho an'ny tanora ankehitriny? Voi anche come Ianareo rappresentanti dia un po' tutti i misolitena ireo giovani del tanora mondo, rehetra no? maneran-tany, indrindra ho anay amin'ity andro anio ity. Ny voalohany dia hoe aza mora-kivy ianareo, Come dice araka Papa ny nolazain'ny Francesco, Papa François hoe tsy hoe makatahaka ny teniny fa fehikevitra tsara be ilay izy sa tsy izany. Aza velangalarin'olona aminareo ny fanantenana sy ny finiavana androso hatrany, ny mijery lavitra. Dia indrana ny teny tsara be nolazain'ny Papa François tamin'ny alatsinain'ny Pâques tao amin'ny kianja Masindapiera tamin'ireo tanora tafavory tao aho. Hoy izy hoe manana ny fanambolohana ianareo. Ny fanambolohana dia niresaka momba ny alika isika teo, ny fahaizana mamantatra fofona ka miezaka mitady rehefa avy eo. Manana fanambolohana ianareo, izany hoe afaka mijery sy mahita lavitra ianareo ka mahita izay tsy hitanay olon-dehibe satria indraindray izahay efa manana ny rafitra raiky tapisaka aminay. Fa ianareo manana fahazahoana mijery lavitra sy fahafahana mijery zavatra hafa. Azariana izany. Tsapako fa izao fotoana diavintsika izao dia fotoana manan-tantara, fotoan-tsarotra mahabe ahiahy, ary indraindray aza mifampanontany isika hoe inona sy manao ahoana ny hafarantsika, anahoana no fiafaran'ireo ady ireo. Mety hanapaka ny helatra na hanaketraka izany, fa amin'ny fofen'ny fitiavana no ilazako aminareo hoe mandrosoa hatrany, mijereva lavitra, mahereza ary mifanohana, fa indrindra mahaiza mijery ambony. Hoy Don Bosco hoe apetrao tsara amin'ny tany ny tongotra dia mizoro mba hahafantatra ny tena zava-misy marina, fa ny maso anefa miandrandram-banjina ny lanitra. Aza mihevitena ho irery mihitsy satria miaraka amintsika mandrakariva ny tompo. Eny fa na dia indraindray aza tsy mahita azy sika. Ny famantarana dia mitantana antsika izy ary miara-dia amintsika, sady azo antoka izany ny fanantenantsika ihany koa. Izany manome antsika ny fahatoniana sy ny fiadanam-po. Perciò tanti auguri davvero in questo senso, no? Grazie, un bel applauso a Madre Chiara.